misy ireo mpanao gazety hoe mangataka fialana Andriamato minisitra. Eny e, za mora eninareo tamin'ity taona ity indrindra azafady dia efa nilaza hoe za indray raha misy fanenjehana, fanasoketana, fanaratsiana momba vatantenako dia za tsy mba hamaly ireny fanenjehana, fanasoketana sy fanaratsiana reny atao aminahy ianao manjery dia za tsy mba hamaly mihitsy. Ny antony dia tsotra sady mazava. Voalohany indrindra, ny mpiaino zany tsy natao hiaino karazan-javatra ohatr' zany, fa vaovao ny azy ny ilainy, fanentanana ny azy ny ilainy, filazana ny vaovao marina ny azy ny ilainy, sy fanentanana ny isa-tokony. Fa izy tsy natao hiaino hoe tsaramaso tongosoa ve zao ny lokanao androany atoandro. Ka misy mpanao gazety anankiray miteny ka ny lokan'ny Rôly androany dia tsaramaso tongosoa. Tsy natao hiaino an'izany ny mpiaino, fa zavatra hafa na tokony hiaino. Ka raha mamaly amin'iny hoe laingo zany fa raha vitoto sotrondro le zao dia tsisy antony. Mpitondra fanjakana anao tsy natao hitarika ny olona amin'ny zavatra tsisy antony atao zany. Zay ny ray. Dia ny faharoa koa, rehefa mba mitondra fanjakana zany, rehefa mba ataon'olona ministra zany tilana fahendrena sy fandefirana amin'ny zavatra izay miseho. Ny sehatra ny mpanao gazety dia haiko tsara. 5 taona ny nanao an'io. Ireo mpikirakira ny asa fanaovan-gazety zany ireo mpanao gazety dia haiko tsara daholo, izy tsirairay avy. Fantatro tsara ny fomba fiasa sy fomba fiainanao. Noho zany mila fandefirana. Za tonga eto tsy natao hiady amin'ny mpanao gazety, fa natao ampiatra ny lalàna, natao mba ho ara-dalàna ty sehatra ty, tony sehatra isa tokony isa. Ka za zany tsy namaly amin'izay mety fanenjehana. Momba n'indray le hoe tato ato ny apahana mpanao gazety miteny mialana na hoe tokony asorina anao. Le tokony asorina aloha tsy aty amiko ny resaka zay satria nisy le lehibe koa zany nanendry ateto, ary amin'ity gouvernemanta ty rahantsika malala fipetra manokana isa tokony fomba nanendrena le membre ny gouvernemanta fa tsy mitovy amin'ny hatramin'izay. Momba ny hoe tokony miala indray zay nge marika fa malalaka mihitsy fitenenana zao, malalaka ny asa fanaovan-gazety zao. Afaka mihitsy le namana mpanao gazety miteny hoe mialanao, fa za manokana indray tsy haniny andana saiko henoko tsara izy io, fa tsy famaly na hamaly an'izany, fa ny asa ataoko andavanandro ihany no ataoko satria za dia mino fa mifanaraka amin'ny lalàna daholo io asa ataoko rehetrarehetra io, ary tsy misy hoe fanenjehana andrakota na fanenjehana andrabe io asa zay ataoko io, fa fampiarana ny lalàna fotsiny. Ny zava-misy ary raha andrehetra manaiky eo isa-maraina dia ny fanenjehana ny be dia be eo amin'ny hainao manjery sasatsasany. Nefa ny tsy mampaninina zany rehefa mbola tsy manitsakitsaka tanteraka le lalàna zany mombamomba zany tsy dia hitako loatra zay hoe inona no teneniko amin'izany, fa soan'ny tsirairay ny miteny, ny angaviana amin'ny tsirairay fotsiny dia aoka mba hisy fifanajana, aoka mba manaraka tsara n'le lalàna, le teny zay atao, le fangatana zay atao, le fanitrikitrihana zay atao, fa soan'ny tsirairay miteny ka afaka miteny ny tsirairay. Fantaniko farany aiza le code de communication. Alohan'ny hidirako amin'izay dia manao antso avy ihany amintsika mpanao gazety rehetra, fa io ohatran'ny rano ray tavoahangy ny toetra raha amin'ny fiainany na dia madio mangarahara ary fiain'ny tavoahangy ray io mba averimberiko foana ny fomba fiteniko. Raha vao misy gotin-drano maloto anankiray fotsiny eo anatiny io dia tsy azo sotroina le izy rehetra. Ka mba manao antso avy amin'ny mpanao gazety rehetra fa asa masina izy ty, ary endrendrahan'olona zavatra maro. Noho izany aoka mba hisy fitandremana amin'ny zavatra izay atao, ny fifanenjehana samy mpanao gazety, ny filazana tato ato masy dia hitsikatoaka mihitsy misy za zany tena manohana mihitsy hoe raha misy dossier ananana mpanao gazety ka na iza no voatotoana amin'io dossier io zany, dossier voamary na ara-dalàna
fa tsy hoe dossier tsy mitombona akory dia za dia mampirisika mihitsy hoe avoa io fantatra ny vahoaka zany nataoko fony mbola nanao gazety tsy za ndray ny andeha hibahana an'izany fa ny tsy mety fotsiny kosa dia ny manevateva olona ny manitakitsaka ny zoma olona dignité humaine ny milaza momba ny fiainan'olona manokana vie privé ny manao outrage manao offense zany rehetrarehetra zany tsy mety zany satria tenen'ny lalàna hoe tsy ny lalàna eto amintsika ihany fa ny lalàna réseaux sociaux zao dia milaza fa hoe ny asa fanaovana gazety tsy mahazo anaovana an'izany fa zay manao an'izany dia mety ho sosotra le olona anaovany an'izany dia mety hitory ka zay mba misy fangatahana amin'ny sasatsasany mba jereo le lalàna fa tsara le manana le fahafahana ny asa fanaovana gazety tsara le manana fahafahana amin'ny teny fa ny lalàna dia milaza hoe misy fietrany ihany koa izy io tsy mahazo manitsakitsaka noho ny fahalalan'ny hafa momba ny raha-pitsarana mahazo ny mpanao gazety indray ty zany dia tena mba nahagaga moa le izy fa naika tsy hanazava ihany fa tonga lama amin'ny fotoana mba manazava kely raha misy olon-tsotra any mitory mpanao gazety noho ny antony hoe tsy tantan'le olon-tsotra zay zavatra nataon'le mpanao gazety tsy hidiran'ny ministera amin'izany nye tsy hitako mihitsy dia tsy za le nitory tsy za nitoriana tsy ministera fa le olona no mitory ary fitsarana no miandraikitra an'izay any amin'ny fitsarana any no fandaminana an'izany fa tsy aty amin'ny ministera ty mame ohatra fotsiny aho hoe raha ohatra hoe nisy ndao ataontsika hoe mialatsiny amin'ny polisy fa reo moa no tena namana akaiky nisy polisy anankiray ve nanao chèque sans provision ohatra dia nitory le magasin nameny an'le chèque sans provision nitory azy dia za ve dia tokony hazakazaka ve le ministre ny polisy hiaron'le polisiny io dia raha tsy manao an'izay ve izy dia hoe asoro ny ministre ny polisy fa tsy niaron'le polisy nanao chèque sans provision avelao zany fa raha mpitsarana any tsisy hidirany ministera mihitsy zany akely varavety ary raha misy ady tany ny zavatra miseho amin'izao fotoana zao zao ady tany misy anaka miady io ady tany io fa efa herintaona mahery zay nandanan'io ady tany io ady fananana io reto milaza vatompony dia reto koa milaza vatompony dia mbola mandeha le fitsarana mbola mandeha araka ny enitsika ombenombeny io fa za moa zany tsy manaraka an'le raharaha any amin'ny tribonaly eny akory dia milaza amin'izay le aty fa hoe ty tany ty dia anay kanefa ny any radio anareo ato no ataonareo ny birao an'le radio anareo ato nareo mandeha azy dia mialana idiko zany loha ty fa tokony tsy ato anareo fa andana any amin'ny toerana tokony anaovanareo azy any dia ina nidira ministera an'izany tsy any ministera ny serasera le tany tsy any ministera ny serasera le radio tsisy hidirany mihitsy fa ady tan'olona any ve dia mbola ina ihany nidira ministera an'izany raha misy mpivady miaty koa zany any ny sanatriny zany dia famandra koa reo dia mbola ministera ihany feny hoe kandiady satria mpanao gazety zany le ray am'ireo dia hoe mila arova ankosy mba misy zavatra mba atao amin'ny mampahamarinana kosa ny zavatra zay mba atao rehefa mba ataon'ny ministera raha ohatra za ataoniva ministera ty ka nandeha nanao fanitaram-pahefana ka avy hatrany tonga dia nidiko ohatra radio anankiray satria miteniteny afoana na nidiko ny gazety anankiray satria manoranoratra momba afoana dia marina zay hoe ianao kosa manitra-pahefana tsy ary nanao an'izany ary tsy hanao an'izany fa naverimberiko zay fa ny lalàna dia tsy manome alalana hanao an'izany fa itsika rehetra koa mba mila mitandrina mba mila mijery an'le lalàna dia tsy mila manafangaroaro zavatra fa manjary mitarika ny sain'ny olona any amin'ny tsy fahamarinana zany le olona mijerika zao dia ohatra mahita araka an'le teny be dia be alefa tena anina mihitsy le ministera zay zao hidina ady taninao any dia alamino any le ady tany dia mety ivany amin'ny fitsarana any akaro amin'izay tokony akaro anazy fa le fitsarana nge misy setra isa tokony miady eto dia resy eto ampiakariny eto dia resy eto ampiakariny eto dia resy eto ampiakary jusqu'à tsy maninona raha voafarotry ny lalàna zany hoe jusqu'à ny elahy any amin'ny lalàna amin'ny fitsarana raisam-pirenena io eto any fa za araka ny teniny any mahajanga aza bidabida ty fa tsisy hidirako mihitsy zany nakely varavety ary